Arafinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomana-bazy ravako malala tratra dia alakamisy fatelo ambin'ny folo ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filasan-tsaramasinana araka ny Mateo. Mateo toko faharaiky amby roapolo, Mateo toko faharaiky amby roapolo, andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Mateo toko faharaiky amby roapolo, andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tafiditra tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra dia nanatona azy nolohan'ny mpisorona sy ny olona ka nanao hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza no nanome anao izao fahefana izao. Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe izaho kosa anontanianareo zavatra iray aloha, raha ho valianareo izany izaho kosa dia hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-nisaina ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe matsy avy tany an-danitra dia valiany hoe isika ka nahoana no tsy mino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika kosa hoe avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izaho koa tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nakeo amin'ny lahy matoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasa any amin'ny tanim-boloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy handeha. Nefa noho ny afaka izany dia nanino izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaky ka nanao hoe handeha tompoko, ka anjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amizy mirahalahy no nanao ny sitrapon'ny ray? Hoy izy, lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko io aminareo marina tokoa fa ny mpamorera sy ny vehivavy tsangy efa mialoha anareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo, fa ny mpamorera sy ny vehivavy tsanga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina aminy mba hinonareo azy. Ray masonao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy faharaiky amby telopolo. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no manao ny sitrapon'ny rainy? Iza amin'izy mirahalahy no manao ny sitrapon'ny rainy? Fanoharana nataon'i Jesosy izy ity avako malala izay nentin'i Jesosy nampieritreritρα antsika ny aminy hoe iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ity andininy ity dia tsapantsika fa tsy tena misy fomba manokana hamantarana hoe hamantarana ny olona tsirairay ny hoe iza manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa Andriamanitra ihany no mahafantatra hoe iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka tena mahafantatra ny fiarahamonina isika ao anatin'ny fiarahamonina hoe raha anona manao ny sitrapon'Andriamanitra na raha anona tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra irery ihany no afaka mahafantatra hoe ry olona ry, na ry fiangonana ry, na ry mpino ry manao ny sitrapoko. Noho izany dia tsapa amin'ity andininy ity ilay fifandonana ataontsika hoe teny sy asa. Raha tsorina, iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra? Ny miteny ve sa ny manatanteraka ny asa? Satria fantatsika fa anatin'ny fiarahamonina dia misy olona tena mahay miteny, tena mahay miresaka, tena manao mahay milasa zavatra nefa tsy manao na inona na inona. Ary misy kosa toy ny tsy miteny fa zao manao zavatra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe ratsy akory ilay miteny eto, fa ratsy kosa ny miteny
fa tsy manao na inona na inona. Tsy hoe tsara akory ny tsy miteny eto fa hoe ny miasa ihany, fa tokony ho samy ho toetra ao anatin'ny mpino ny toetra n'reto olona anankiroa reto. Marina fa niteny izy manao hoe lahy matoa, fa Jesosy tsy niteny hoe marina ny ianareo. Fa tiany Jesosy takantsika de zao zava-dehibe ny fanomezan-toky, ary ny fanomezan-toky de tokony arahan'asa. Tsisy ivy ny fanomezan-toky raha tsy arahan'asa, ary ny asa kosa de tokony ny alohavan'ny teny na fanomezan-toky. Io zany tsy mety misafidy manao hoe za angamba le voalohany mety ho toetrako, ka mety hiteny zany sika hoe za angamba le voalohany am'ty fanoarana nataon'i Jesosy ty hoe za le mpanome toky mihitsy, hoe za Jesosy anao ny sitraponao, za Jesosy anao an'zao, za Jesosy anao zao. Nefa rehefa tena jerena de tsy manao fa ny atao sitrapontsika ihany ny ataontsika. Manao voaditsika, manao fanekentsika, hanao ny sitrapon'Andriamanitra, fa nefa rehefa tena jerena de zao hay ny sitrapontsika ihany ny ataontsika fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ataontsika kosa zay nekentsika. De mety eritreretritsika manao hoe ngamby za zany na ngamby ranony zany. So fa apetrakitsika ny angamba ilazana fa tsy afaka mahazo antoka mihitsy isika fa ho ranona izay tondrotsika ho miteny fa tsy manao zay. Fa ny faharoa de zao mety ko hitentsika hoe za kosa angamba za le faharoa ka za le fatra-pandà reny nefa za nge nanao ihany. Fatra-pandà mihitsy za tsy mahavita zany, za be asa, za be atao, kanefa to mbo manao adidy ihany, to manao rakitra ihany, to manao asa soa ihany. Za angamba le faharoa ty. Afaka malala am'ty andininy ty de asehony Tompo am'ty fanoarany ty ara fa tokony ao anatin'ny olona anankiray ireo toetra ireo. Tokony ao anatintsika ny toetra miteny amin'ny finoana, manome toky an'Andriamanitra, satria zava-dehibe ny teny amintsika tsy ho tenenina fotsiny ihany fa ny teny amintsika manjary asa, satria amin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra sy ny asa de tsy misaraka fa iray ihany. Fa amintsika mpanota no misy elanelany be ny teny sy ny asa, miteny fa tsy miasa, na miasa fa tsy niteny na inona na inona. Ary miasa fa tsy niteny na inona na inona de tsy hoe mety foana akory, fa ndraindray koa misy miasa fa tsy mifanaraka am'lay teny nataony de mivily lalana. Eto ary afaka malala ny zava-dehibe tokony ao azaitsika de zao Andriamanitra mametra-panontaniana amitsika. Iza ny manao ny sitrapon'Andriamanitra? Manao ny sitrapon'Andriamanitra de zao ny olona nanome toky fa hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary nanatanteraka izany tokony meny tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Zay zany zavatra tokony iainantsika amin'andavanandrontsika. Tsy tokony ho sarahantsika mihitsy ny teny sy ny asa. Tokony hiara-dalana mandrakariva ny fanomezan-toky sy ny asa. Ary zay no nahatonga an'i Jesosy niteny ireto olona tao amin'ny tempôly jiosy ireto izay toy ny nanome toky mianaraka an'Andriamanitra satria mpampiara-dalàna saingy tsy nanao na inona na inona, ny sitrapony natao. Afako zava-dehibe ara amin'ity tontolo andro ity ny tian'ny Tompo ahatserovanao fa izay rehetra teneninao de atao fitonga asa. Izay rehetra efa niekenao teo amin'ny alitaran'Andriamanitra, nanomezanao toky tamin'ny Tompo tany amin'ny mangingina de zao tanterao zany. Tanterao zany. Raha tsy tanterakao zany, eo ny ilana ny fibebahana. Hitantsika amin'ilay fanoarana nataon'i Jesosy teo, ny fibebahana ndray no mahatonga antsika mampifanakaiky indray, mampifanatona ny asa sy ny teny. Ny fibebahana zany eo de zao tonga manototra lay antsana mampisaraka ny asa sy lay teny. Rehefa mibebaka isika de ny fibebahantsika mamerina atsika ao am'lay toky, mamerina atsika ao am'lay teny nomentsika n'Andriamanitra ary anohizatsika lay asa zay efa nanomezantsika toky ho an'ny Tompo. Zay ny voalohany tsapatsika am'ty
fanoharana nataon'ny tompo ity. Fa lavitrahatra faharoa zay asehon'ny tompo de zao amin'io fanoharana io dia ankehitriny izy io. Eo Jesosy de nitemana hoe zao ankehitriny zao de fa noharan'ny ny mpamory hetra ianareo, noharan'ny vehivavy janga ianareo, mafy be hany. Raha ohatra ka misy olony finoana, raha misy olona heverin'ny fiarahamonina fa mpivavaka, raha misy heverin'ny olona heverin'ny fiarahamonina fa azo itokisana, nefa tenenin'ny Jesosy na tenenina manao hoe ny vehivavy janga erenan'ny ery no elohanao ny fanjakan'Andriamanitra. Na ry olona zay nalohan'ny fiarahamonina tahaka ny mpamory hetra no ianohanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mafy ihany zany teny zany, na mafy mihitsy ho an'ireo raha mpanoradalàna sy fariseo reo zay azony tsara ny tenin'i Jesosy. Inona no nahatonga ary ny zava-dehibe tsy ny hoe napadiso ny fariseo sy ny mpanoradalàna akory, fa inona namarina natonga an'i Jesosy ny teny hoe melo lalana anareo ny fariseo sy ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga. Inona nahatonga anareo helo lalana irery zay efa fantatra ny fiarahamonina ny heverin'ny fiarahamonina ho manompo an'Andriamanitra. Fa inona ny tombony nananana ny ireto ataontsika hoe olona tsy tazan'ny fiarahamonina tsy mendrika ireto? Inona ny tombon'izy ireo ary? Inona ny tombon'ny vehivavy janga? Inona ny tombon'ny mpamory hetra? Mitaha am'irery aloha. Raha ihany hitantsika amin'ny tantaran'i Matteo, lay mpamory hetra io, Matteo lay mpamory hetra io, io tany sain'ny Matteo io Matteo lay nandao latabatra famorika-hetra. Iza lay vehivavy zay fantatsika vehivavy janga, hitantsika lay vehivavy zay nitomany teo amin'ny tongotr'i Jesosy, nanosotra diloilo, nitomany tamin'ny tamin'ny ranomasina tamin'ny tongotr'i Jesosy. Io zay samy tantarain'i Matteo avokoa reo ohatra ireo. Inona ny tombon'ireo olona anankiroa ireo? De zao ny finoana. Ny finoana an'i Jesosy ho fiainana. Ny fariseo sy ny mpanoradalàna sy ireo olona nge nifanena tamin'i Jesosy fa tsy nino an'i Jesosy ho fiainana. Irery mpamory hetra tahak'andro Matteo sy irery vehivavy janga kosa de nino an'i Jesosy ho fiainana. Ary efa nino an'i Jesosy ho fiainana izy de tsy hoe nijanona tamin'ny lalan-dratsiny fa niditra tao anatin'ny fiainana vaovao nanaraka an'i Jesosy. Irery voalohany tsy mba nanenina akory, tsy mba nanenina mba hino an'i Jesosy fa nanamary-tena ary nanondro an'i Jesosy mihitsy aza ho mpisandoka. Fa irery faharoa kosa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga nino an'i Jesosy ary tena azo famelan-keloka. Ry havako raha tsorina de izao, mety betsaka tokoa any aoriana any ny olona. Jesosy moa efa naminany an'io any efa tsara ny Matteo. Betsaka tokoa any aoriana any ny nifanojo tamin'i Jesosy fa tsy nino an'i Jesosy ho fiainana. Betsaka tokoa no nifanerasera tamin'i Jesosy fa tsy nino an'i Jesosy ho fiainana. Inona ny tiana tenenina? Misy tokoa ny kristianina sanatry mameno fiangonana fa zao tsy nandray an'i Jesosy ho fiainana. Misy tokoa ny mandray ny fivavahana ho tahaka ny fomba, mandray ny fivavahana tahaka ny lamaody fotsiny, na misy mandray ny fivavahana ho tahaka ny endrika ivelany fotsiny, de zao tsy nanaky tao amin'ny fiainana, tsy nandray an'i Jesosy fiainana izy. Ary any am-parany any ara ho Jesosy de zao ireo zay nifanena tamin'ny fivavahana ireo, nifanerasera tamin'ny fivavahana tamin'ny kristianina ireo, kanefa tsy nandray an'i Jesosy akory. De iteny any am-parany any manao hoe Jesosy zay ange mba namoaka demonia tamin'ny anaranao, izay ange efa nanao an'izao tamin'ny anaranao, izay ange efa niteny an'izao fa izao ho Jesosy tsy fantatro ianareo. Satria nahoana? Satria tsy nataonareo tonga asa lay zavatra niteneninareo. Naona tsy nomenareo hanina, nangetaheta tsy nomenareo, tsy nampisotroanareo, narary tsy mba nivanginareo, zany hoe najanonareo ho teny fotsiny, na nataonareo fifaneraserena sy fifandraisana fotsiny lay fivavahana, fa tsy nanova
ny fiainana, tsy nandray lay fiainana. De afaka malala amin'ity volana itsahintsika ity volana aogositra, mahatsiaro manokana antsika anio 13 aogositra anio. 13 aogositra ifo 14 aogositra no alim-bavaka Rasalama. 14 aogositra raha pitso zany no fahatserovana nandefonana an-Rasalama. Anio 13 aogositra mifo 14 aogositra no gadraina tao 17 tao Ambatonakanga Rasalama. Vehivavy zay tsy hoe mpangalatra na mpamono olona na janga tsy zay, fa nogadraina nolefonina noho ny finoanan'i Jesosy. Ary io aliny 13 sy ny 14 io tantarain-dabalo anatin'ny antsoina hoe ny martyra malagasy, dia nahitany fangiry firiana terena teo anelanelan'ny tongony roa ny lohany, zay no antsoina hoe omby fohy, ny fatorana nandritry ny alina. Ary tsy nivadika tamin'ny finoana, tsy angano akory zany, fa tena nisy teto Madagasikara. Tsy angano akory ny tantaran-Rasalama, tsy be de be ny olona nanatitra maso, ary nahitany fangiry firiana zany vehivavy zany, no fatorana, no kapohana, no enjehina, niakatra ny Ambatofinaky, no latsaina, ary mbola nihirana na hoe ny 14 aogositra hitako ny lalatsara ka izao avako ny fivavahana kristiana de tsy fivavahana ataontsika hoe fombafomba fotsiny. Fivavahana kristiana de fivavahana mitondra fiainana, mitondra fiovantsaina, mitondra fiovam-po eo anivon'ny fiarahamonina. Ary zay ny tsy nanana ny Fariseho. Fariseho de nieritreritra ny fivavahana jiosy ho fomba, ho zavatra tsy maintsy atao, ho zavatra tsy maintsy atao fotsiny eo anatin'ny fiarahamonina, fa tsy zay ny fivavahana. Fivavahana kristiana nampianarin'i Jesosy tsika de zao: fifandraisana maharitra amin'Andriamanitra. Fifandraisana maharitra amin'Andriamanitra, ateraky ny fahatsapana fa very raha tsy eo Andriamanitra, very raha tsy eo Jesosy. Tsisy fiainana azo iainana raha tsy eo Jesosy. Ary fahafatesana, tena fahafatesana faharoa ny Soratra Masina, ny fahafatesana tsy manana an Jesosy. Noho zany aza manaiky ny tsy hanana an Jesosy zany amin'ny fiainanao ry havako. Aza manaiky ny tsy handray an Jesosy zany, fa meteza handray an Jesosy. Raiso Jesosy fa fiainana izy. Afaka malala amin'ity andininy ity ara de tian'ny tompo ianao hanapa-kevitra. Hanapa-kevitra ny hanompo an'Andriamanitra, ary hanapa-kevitra ny hampanjary zany fanekena mpanompon'Andriamanitra zany, hanjary fijoroana vavolombelona. Ny tompo anie ry havako nomeno fahazavan-tsaina mba hitoeranao mandrakariva amin'ny fiainana ao amin'i Jesosy. Ka hitenenanao manao hoe vonina hanompo anao, ary aterak'izay vonina hanompo anao zay Andriamanitra de hanjary asa. Ka hiteny tahaka an-Rasalama, hihira tahaka an-Rasalama hoe hitako Jesosy ny lalana, hitako ny lalatsara, hitako ny fiainana, de arahako zany. Hivavaka sika. Tompo misaotranao zahay noho ny teninao zay mitona anay ho amin'ny fibebahana, mitona anay ho amin'ny fiovam-po, mitona anay hatsiaro fa ao aminao ihany misy ny fiainana. Ary ny fiainana tsisy anao Jesosy de fahafatesana. Tompo, ndreto zahay mahatsiaro manokana an-Rasalama amin'ity andro 13 ny volana aogositra ity, izay malagasy voalohany martyra ny finoana sy ny fanarahana anao. De ampahireo zay Tompo, mba hanatoetra tsara, anapaharetana amin'ny finoana. Efa hitanay ny lalatsara, fa ataovy mampanjary, ataovy mahatonga ny asanay, ny teninay tokony ho asa zahay,
Azavelanao ampisaraka ny finoana sy ny asa zay. Azavelanao ampisaraka ny teny sy ny asa zay. Fatario amin'ny fanahinao masina. Ataovy mahatoky Tompo. Teo ary Tompo hoe tontolo andronay ity, tontolo andro izarany fiaina sy fifaliana amin'ny manodidina anay. Ataovy fantsona mitondra faharetana sy fiadanana izahay amin'izay rehetra hitondranao anay anio. Mamelahany heloka ero amin'ny rafo aminay. Ataovy vavolombelon'ny fiainana sy ny fandresena tahaka andrasalama izay. Misaotra Jesosy. Amen.